السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أحمد إليكم الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله الذي رفع 7 سماوات بلا عمد. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام. الحمد لله الذي أكرمنا بخير كتاب أنزل وهو القرآن الكريم، وشرفنا بخير رسول أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فصلاة وسلاما على ذلكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مدحه الله عز وجل في محكم تنزيله قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم خلقا في جميع حركاته، خلقا في سكناته، خلقا في تعامله مع غيره، حتى أن زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم قرآنا حي يمشي على أجنحة الأرض. فصلاة وسلاما على ذلكم النبي وعلى من اتبع بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا مسلمون، إني أسوق إليكم قول الله عز وجل اليوم:
وهو قوله عندما ينبه الإنسان أجمع قائلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فنحن اليوم سوف نقف أمام معاني هذه الآية لنلتقط منها عبرة وعظة لنعيش بها سالمين. دين الإسلام تولنا الدير زينة التسكة ويا الله سبحانه وتعالى استورينا تجام زينة التسكة بيروتك وامبمنان محمد صلى الله عليه وسلم sinfangatana avy amin'ny Allah mba hanjo trano fahasoavana koa amin'ireo fianakaviany sy ireo mpanaradia azy rehetra dia indro isika hoentiko aneritreritra manoloana le tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibgha wa nahnu lahu abidun. Ny dikany amin'ny teny malagasy dia hoe ilay loko avy amin'ny Allah, mbola moa ve mbola misy loko tsara mihoatra n'izany loko avy amin'ny Allah izany, ary tsika dia milaza fa hoe mpanompony. Zany hoe raha ny olona anankiray mpanompony Allah tokoa dia mila makasitraka izay loko avy amin'ny Allah izay. Fa Allah dia efa nandefa loko hoentina mandoko ny fomba fitondran-tena. Fa Allah dia efa nandefa loko hoentina mandoko ny toe-tsainy. Fa Allah dia efa nandefa loko hoentina mandoko ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-miasa. Fa Allah dia efa nandefa loko hoentina mandoko ny fomba fiainanao ray manontolo mba hanana fomba filokona Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy milanao mitondra loko hafa akoatra ny lokony ary nyteneniny fa ny lokony tsara indrindra. Raha hitaizany zanakao ianao dia lokoy amin'ny fomba fitondran-tena ny mpino Islam zany zanakao zany. Raha hitondra ny tokantranonao ianao dia lokoy amin'ny fomba fitondrana tokantrano Islam izany tokantrano zany. Inna tarbiyat ash-shabab mas'uliyatun mushtarakatun bayna al-bayt والمدرسة والشارع والمجتمع والآباء والأجهزة الإعلامية. راهو تيسيكا كي رسكن زايان سونا ويفانا بيازنا نتنور سي آتونغاز ريو بلمبان نايزان مزابواز تتوبنا ديكتا ميانا كي ريتو فوتانيسا منارا كي ريتو توبنا ديكتا نتوكتان زانوين توكتان مندوكو يوتانور am fomba fisainan'ny Allah, am fomba fahitan'ny Allah, am fomba fijeriny Allah. Tompon'andraikitra ireo sekoly mba ho sekoly mandoko ny fisainan'ireo zaza taizainao aminy am fomba fisainan'ny Allah, am fomba fijeriny Allah, am fomba fahitan'ny Allah, fa tsy am fomba fahitanao tompony. Raha ohatra isika ka mila tanora voataiza, mila zanaka mandeha araky ny rariny sy ny hitsiny, dia anjara andraikitsika mpino Islam ny mandio ny lalana manodidina ny fiarahamonitsika mba tsy hisy zavatra mamoehatra intsony, tsy hisy fiberodana, tsy hisy fijangajangana, tsy hisy fivarotan-toka, tsy hisy fisotroana rongony, tsy hisy finanana-katy, tsy hisy fifohana sigara. Amin'izay fotoan'izay dia ho fantatrao fa nandray andraikitra tokoa ianao amin'ny fanabeazana ny tontolo manodidina anao. Tompon'andraikitra ny fiarahamonina, fa io fiarahamonina zay misy atsika io dia nametrahany Allah subhanahu wa ta'ala andraikitra fa hoe tsy maintsy diovina sy fongarina ny zavatra maloto rehetra ho aminy, ary alevina impito mandivitr'olona mba tsy ahatonga an'izany ho isy fiantraikany amin'ireo taranaka. Zany hoe ny fiarahamonintsika mpino Islam dia fiarahamonina voaloko araky ny fomba fisainan'ny Allah, araky ny fomba fijerin'ny Allah, voaloko amin'ny toe-tsaina islamika na ny fitondran-tena na ny fihetsika rehetra anatin'izany fiarahamonina izany, dia ilainy Allah lokona amin'ny fomba toy izany mba ahafahana manana taranaka mendrika. Ireo ray aman-dreny zay milaza ny tena ny fatompon'andraikitra amin'ny zanany
dia mila mandoko ny fomba fisainany aloha amin'ny fomba fisainana islamo mba hahafahana mandoko ireo zanany ihany koa satria ny ray aman-dreny manana toe-tsaina tsy voaloko tamin'ny fomba fisainany Allah tamin'ny fomba fijeriny Allah dia tsy afaka mandoko ireo taranany sy ny zanany hanana fomba fijery mitovy amin'ny any Allah ihany koa faqid shay la yu'ti ny olona tsy manana zavatra ho atolotra ho an'ny zanany dia tsy afaka nanova ny zanany na ovina wal ajhizat al-ilamiya ireo fitaovana rehetra fanaparitahana vaovao na televiziona zany na gazety zany na radio zany na internet zany na Facebook zany na Twitter zany ireny rehetra reny dia aposiany Allah hoe subhat Allah wa man ahsanu min Allah subha wa nahnu lahu abidun tsy maintsy lokotsika amin'ny fomba fisainana islamika reny rehetra reny ny televizion lokona amin'ny fomba fisainana islamika ny gazety lokona amin'ny fomba fisainana islamika ireo Facebook ny internet ny fampahitam-baovao rehetra ireny rehetra reny dia tenenin'ny Allah fa tsy maintsy lokona amin'ilay fomba fisainana tsara indrindra fa raha mbola fomba fisainana hafa no antokonany reny dia tsy maintsy animba tsy maintsy amotoka tsy maintsy anatanteraka ny asa ratsiny ao anatin'izany fiarahamonina izany fa ma hiya alqiyam allati yatarabba alayha shababuna fi lusra fanontaniana mipetraka dia ny hoe isika rehefa manabe an'ireo tanora manabe any tenatsika ihany koa mba inona no fomba antokotsika ny fisainatsika sy ny tanoratsika so dia lokotsika amin'ny fomba fisainana tandrefany tonga ny 26 juin dia lokona ny 26 juin tonga ny krismasy dia lokona ny krismasy tonga ny fin d'année dia lokona ny fin d'année lokoy amin'ny fomba fisainana islamika lokoy amin'ny fomba fahitany Allah fa Allah dia nandefa ny Qur'an io efa natolony eo daholo ny fomba fieviny rehetra ny fomba fahitany rehetra ny fomba fampandrosoana rehetra ny fomba mety rehetra ary mbola nandefa mpaminany koa izy nanazava amitsipiriany an'io Qur'an io tamin'ny fihetsika sy fiteny mba azahoantsika azy tsy ananatsika excuse intsony mazava tanteraka ny afatry ny fomba islamo lokoy toy izany dia ho hitanao fa anana vokatra azo tsapahitanany ianao ao anatin'izany fanabeazana zay ataonao zany wa fi dawri ta'lim toy izany ihany koa any amin'ireny toerana fanovozam-pianarana ireny rehetra reny dia mila voaloko amin'ny fomba fisainany Allah amin'ny fomba fahitany Allah amin'ny fomba fijeriny Allah fa raha vo ireny rehetra reny mampiasa couleur mampiasa loko tsy avy amin'ny Allah amin'ny fanabeazana zay ataony dia tsy amokatry afa-tsy jiolam-boto tsy amokatry afa-tsy mpivarotena tsy amokatry afa-tsy mpanao corruption tsy amokatry afa-tsy mpangalatry tsy amokatry afa-tsy jiola fa rehefa tsika manomboka mieritreritra hoe andao ny toeram-panabeazana avela anabe sy andoko ny taranaka ho aminy amin'ny fomba fijeriny Allah manomboka eo tsika manomboka mahita fahombiazana amin'izany fanabeazana izany وفي أجهزة الإعلامية بكافة أنواعه ينبغي أن يكون التربية والتعليم فيها بصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ireo filazana vaovao rehetra fitaovana rehetra ampiasaina amin'izany rehefa voaloko amin'ny fomba fisainany Allah amin'ny fomba fahitany Allah amin'ny fomba fahaizany Allah manatanteraka dia ahita vokatra isika fa raha mbola tsy zay ny fomba fisainantsika raha mbola tsy miezaka no amin'izany tsika raha mbola tsy mizotra ny amin'ny lalana fanatsarana ny reny rehetra rentsika dia mbola anatin'ny lalana maizina tsy ahita fahombiazana na ovina na oviny tsarovy
fa ny Qur'an hoe fampianaram-paminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa miteny tamintsika nanao hoe inna shaitan yajri min ibn adam majra dam. Io shaitan io dia vonina ny korina ao anatin'ny vatatenany olombelona toy ny fikorianany raha vo indray mandeha fotsiny tsika manao atsirabony dia fa indro izy fa mitsorika aingana mikorina ao anatin'ny lalanao ao anatin'ny lalandranao te hanovanao te handoko anao shaitan te hanovanao amin'ny fomba fijeriny te handoko anao amin'ny fomba fahitany te handoko anao amin'ny fomba fiheverany enao kosa eo an-daniny dia miezaka mba handoko ny fomba fisainanao sy ny fomba mampanaonao amin'ny fomba ny Allah subhanahu wa ta'ala. أثبتت التاريخ صدق وأصالة إسلامنا الحنيف في إعداد الرجال لتنتار de manome proof azo tsapaitanana tanteraka fa hoe ny finoana islam dia finoana nahavita namoaka lehilahy tao anatin'ny fanabeazana lehilahy tena lehilahy nivoaka tao Abubakar Siddiq tsy adinony tantara ny anarany mandrakandroany nivoaka tao Omar ibn Khattab lehilahy tena lehilahy voaloko tamin'ny fomba fisainan'ny islam nivoaka tao Uthman ibn Affan lehilahy tena lehilahy mahasama andray andraikitra sarim-bavy mahasama nova ny zava-drehetra satria nitondra ny fomba fisainany Allah. Ali ibn Abi Talib lehilahy tsy adinony tantara manana ny maha izy azy voaloko tamin'ny fomba fisainany Allah nandoko ny tontolo manodidina azy tamin'ny fomba fahitany Allah. Lehilahy tena lehilahy mahasama andray andraikitra nanova fa tsy mba novainy nitarika fa tsy mba nitaritiny nampianatra fa tsy mba nampianariny satria nitondra ny foto-pisainany Allah. Fa raha ohatra ny mpino islam ka mbola mangozohozo amin'ny fomba fitazomana ny finoana islam amin'ny fomba fitazomana ny Qur'an amin'ny fanarahana ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dia hangozohozo toy izay hatrany ny fahitan'ny olona ny finoana islam ity. Ka ny sasany mahasama nafika ny Syrie satria hitany favahoaka maleminy ao, mahasama nafika ny Irak satria hitany favahoaka tsy mitovy amin'ny Omar ibn Khattab ny ao, mahasamy tsofoka ny anatin'ny tokantrano ny mpino islam satria fantany favahoaka azo tafiana. Fa rehefa tsika ny manana fomba fisainany Allah dia ho atahorany ireo vahoaka ireo. وهم يحاولون إبعاد هذه القضية عن حاضرنا الثقافية. miezaka mihitsy ny tandrefana ankehitriny no hoe ilay fomba fisainan'ny mpino islam mahitsy be sy matanjaka ary manana maha izy azy toy io aoka mba tsy ho ampianarina intsony ary zay mitady amin'ny mpianatra an'io dia aoka ho tenenina hoe maherifetsika, aoka ho tenenina hoe terroriste, aoka ho fongariny eto ambonin'ny tany ny fisiny ary ho alevina tanteraka mihitsy satria mitaizan'ny olona amin'ny fomba mahitsy, mitaizan'ny olona amin'ny fomba fahitany Allah, mitaizan'ny olona amin'ny fomba fahendreny ny finoana islam. Dia manaraka fotsiny koa ny mpino islam rehefa avy eo hoe ianankiray ny eto mpaminany Muhammadun mahery loatra fa aleo solona ny ianankiray somary civilisé kokoa, somary tandrefana kokoa, amin'izay anana mpino islam mendrika tanteraka izika. استطاع هؤلاء أن يقطعوا السويل بين حاضرنا وماضينا ولكنهم لن يفلح. Eles tanteraky ny tandrefana ny faniriny ny hoe andao isika andeha hamorona mpino islam tsy manana fifandraisany amin'ny talohany, zany hoe amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy ireo sahaba. Tanteraky izy ireo ny faniriny indro ny mpino islam ankehitriny tapaka tanteraka ny fifandraisany amin'ny Qur'an, tapaka tanteraka ny fifandraisany amin'ny Allah, tapaka tanteraka ny fifandraisany amin'ireo sahaba amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Raha ara-pitondran-tena sy amin'ny tontolo ny fahaiza-manao ny jerevany saingy Allah kosa dia miteny manao hoe lan yuflihu, izy ireo dia tsy ahita fahombiazana mihitsy satria inona ny zavatra nataony rety ambonin'ny tany
nandenamboly toetsaina mamofaty nanjary natao zava-pisotro nytoka eraky-lalana rehetra dia indry fa nisotro ny taranaka rehetra ny pisotro toka dia tsy hompitantana nyty zao tontolo zao ty indro nanova fomba fisainana ka naparitaka ny resaka homosexuel manerana an'izao tontolo zao dia indry fa miady ho amin'ny zoany zany ny rehetra ity zao tontolo zao ty dia tsy namboariny Allah ho an'ny homosexuel fa ho an'ny olona mahitsy fomba fisainana ho an'ny olona voaloko fomba fisainana tamin'ny fomba fisainany Allah subhanahu wa ta'ala subhat Allah wa man ahsanu min Allah subha wa nahnu lahu abidun ilay fomba fijery avy amin'ny Allah izany no fomba fijery tsara indrindry ary tsika dia milaza ny tenatsika fa hoe mpanompony ونرى الآن شباب كبر في أجسامهم وقل في عقولهم يرفضون كل ما يتصل بالإسلام بالصلة وبالعقيدة ما يتبسك كيتين تنور من زالس تنور بوكات نفاتن فوتس نرونغ فانسين تما فانتتكور لي فوا فسين يا الله tsisy fandraisany amin'ny islam mihitsy mahandro anazy tsisy fandraisany amin'ny mponina islam mihitsy ilay vatana ngezabe zay ananany vatana pokaty vatana no ansisa tavela yunkiruna al-rusul adininy tanteraka ny fampianarana ireo mpaminany وينسق مع الأفكار التي تأتيه من هنا ومن هناك dia indro izy fa toy ireny fakondesiny rano reny manovo fomba fisainana avy ary fomba fisainana avy ary le anazy ao anatin'ny Korany adininy mivezivezy aveziny toetsaina etseho miteny mitsoka ny rivotry ny tandrefana miteny fa hoe ny Europeanina mendrika dia indro izy fa manaraka ny Europeanina ny demokrasia ny mendrika dia iny izy fa manaraka an'izay amin'ny demokrasia zany antsony ny Shia hoe andao mandeha hanompo an'ny Hussein dia iny koa fa lasa mandeha manompo an'ny Hussein andao mandeha hanompo an'ny Fatimata Zahra zanaka vavy mpaminany dia indro koa izy fa lasa manatanteraka an'izany adininy le hoe subhat Allah wa man ahsanu min Allahi subha ilay fomba fisainana avy amin'ny Allah nga misy fomba fisainana tsara mihoatra amin'izany وهؤلاء ضحايا الأفكار المنحرفة نيولا تويزان مزاغواز دي لا سيبتين فومبا فسيننا ديش فومبا فسيننا نيالا لالا سيبا مايت سيم زوجم لا فومبا فسيننا يا الله لا فومبا فايتان يا الله وأصبحت هناك أسر مفككة تنزل لسنا يتا fianakaviana tsika fianakaviana tsy hainao ny fototra hijony tsy hainao hoe beaziny amin'inona ny zanany mandefa ny télé film isan-karazany dia indray no malaza tonga zay ny krismasy mandeha ny karazana film isan-karazany momba n'izany krismasy zany sy ny hirahiry dia indray no tena beazana ny tanànany fianakaviana tsisy fototra fianakaviana tsy mahafantatra ny azo tokony ifikirany subhat Allah wa man ahsanu min Allahi subha ilay loko avy any amin'ny Allah nga mbola misy loko tsara mihoatra n'izany avy any amin'ny Allah zany wa dhahayat al-madrasati al-mutajarrida min al-akhlaq la sibatry nireo sekoly izay tsy manana fomba ny zanany zava-dehibe dia hoe mila miteny frantsay zanako mila miteny anglais couramment zanako tsy raha rahiko zay fomba fisainana ampidilina anaty lohany eo fa rehefa mahay miteny frantsay izy mahay miteny anglais izy dia zay zava-dehibe tsy zava-dehibe anazy mijery hoe aizany sekoly mba tsy dia manasa ny lohany zaza loatra amin'ny fomba kristianina hanabeazana n'izany zanako zany dia indro ilay zaza fa melehibe amin'izany fomba maloto sy fomba fitondran-tena maloto sy fantatra hoe avy aiza izany masumumatu bil ibahia
zavatra anofantatra an'izany zaza zany dia hoe malalaka amin'izay rehetra ataoko. Inona moa ny idiran'ny papako amin'izany? Inona moa ny idiran'ny mamako amin'izany? Fomba fitondran-tenako io, anahy madiodio, tsy voataiza intsony ilay zaza. Nalalaka fa nalalaka any amin'ny lalany shaitoany, tsy mba nalalaka dia nalalaka any amin'ilay lalana mifaritany Allah subhanahu wa ta'ala. Dohaya al-bait, ilay trano nenan'ilay zaza mihitsiny no manapaka ny tendany amin'ny fomba fisainana diso, tsy mba nobeaziny amin'ny fomba fisainany Allah. Dohaya sharia, lasibatry ny lalambe zay hitantsika isanandro, fenon'ny sasany fahafinaretana marikoriko, fenon'ny sasany fandrosoana manara-baraka, fenon'ny sasany fivarotan-tena amin'ny fomba mihaja hono. Zany rehetrarehetra zany ny titrany fotsiny ngeza be, fa ny zavatra forosany pokaty izany no zavatra anabeazana ny tanora ankehitriny. Mujtamaun mayita, fiarahamonina maty tsy manabe fa mamono olona. Karazana pozina rehetra ampianarana ny tanora avokoa, pozinina mongony, pozinina amin'ny toka, pozinina amin'ny tikaty, pozinina amin'ny karazana héroïne isan-karazany. Fiarahamoniny fandrosoana ny filazana an'izany anatin'ny vocabulaire ny zareo. Fiarahamoniny fandrosoana mahateo omenan'izao prix Nobel isan-karazan'izao zay manao an'izany eto amin'ity zao tontolo zao ity. Asbaha shabab la yajiduna alqudwa wala raaya wala alinaya. Mampalahelo o tanora ankehitriny fa tsy manana olobe mba ho alay tahaka lay Muhammad zay nalefany Allah natao interdit fianarana ny tantarany. Norahana ny tanora tsy hianatra an'izany, so dia mahery fietsika io fa aza ampianarana an'izany. Manjary lasa miemitra io raha vao mianatra an'izany. Tanora tsy voataiza, tanora tsy voakolikoly, izany no an'ny sisa tanora handimby atsika ho taranantsika ho arina. Muslimun bishahada, مسلم بشهادة الميلاد والتابعية فقط. بالإسلام فين ما جرتاني كيتين رفضريفنا ني كارتا d'identité انسين كوبيناتيران فو بروفسارة في الإسلام محمد ابن عبد الله فاطمة بنت مصطفى أرد لنا ترى مثل ما بالإسلام ننالا فالفنبا ما بناو ny kafiry aza tsy manao an'izany fomba mampanao an'izany. Ndana ny taninareo firifiro mitondra anarana silamo nankalaza krismasy, nandeha l'église mihitsy ny alina, nanokatra boaty, nisotro toka, nampiakatra vera, nankalaza an'izany krismasy zany. Satria ninady silamo ara-dalàna fa ny fomba fitondran-tenany pokaty. وأناس مثل هؤلاء يضاف إلى عدد المسلمين عن طريق الإحصاء. ريفاتون ستاتستيك نيولا تويرين ما من ستاتستيك في الإسلام تفولا زفاوي منام كان 6 مليار فوكيراتان أرني تساسن في الإسلام وفكولا تكاكيل فاني كامارون إزريتشالي تشاليو ny carte d'identité sy ny copie amin'ny mahampino islamo azy ary ny géographie zay iainany hoe satria zavy amin'ny Comore, satria zavy any Arabie Saoudite, satria zavy any amin'ny faritra mpino islamo dia mpino islamo. Fa ny fomba mampanao lavitra n'ilay hoe subhat Allah, waman ahsanu min Allahi subha, ilay loko avy any amin'ny Allah, mbola misy loko ve tsara mihoatran'izany. Ya'tarifu bil anbiya lakinnahum لا ينزلون على أوامرهم. حين باركير داوني نرى نوبام نامريت رغوتين ناس فالفوم بما بانو نوبام نامريو سيسياران نانا كرياس ما هيتنزير نرى بام ناني فسيسياران نانا كرياس يقول لا إله إلا
الله ولكنهم لا يعملون بها. Impulkeni sa kumtende la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fan fumba mampanao, eu opsuna toka hizo tunamtende la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eu quando na sinai hizo tunamtende la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eu fui na sijara hizo tunamtende la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zan man sisa pin Islam tavir. Pin Islam lavtan dai fumba mampanao ni Allah سبحانه وتعالى. وادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة ساعة الجنة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسله الذين اصطفى وعلى خاتمهم المجتبى محمد بن عبد الله إمام الورى ومصابيح الدجى الذي تركنا على نحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه إلا هالك. أما بعد، نحن نريد شبابا مخلصا لدينه تنور دي دافتك تنور ما ديوفو تنتندير كسان الإسلام زان محبا لأمته تنور ميتي تنتيرا كان تفوق إسلام دي زين تنور دي دافتك حريصا على مستقبلها ميتانتنا تنتيرا كيز ميتاتك وأولا نفوبا أنانكارا نواف منتك وانتفنون الإسلام دي متبعا لأوامر ربه منارك تنتيرا كان تبريا نفامبينارا نتوبن متجنبا لنواهيه نياتك تنتيرك عن زريتا إفنوراني الله سبحانه وتعالى موديا لفرائضه منازة تنتيرك يريو obrigação leita تنتيني الله فتقن تنتيران جد في حياته فن تنتيرك هنانك ننفينا وفينا نميتك تنورة ميزان تبيعتك يحرص على طلب العلم فتبتعك فعلان ريفا ميتو فعلان مع سوى انتفن الإسلام تي دي ميتاتك تنتيرك نزانيز ويتودع لأساتذته من يجتين أمر بنا بياس ربنونا ينجينجينج خاشيا لربي تنور متوتاني تبن زم تنور تجافتك يقضي ليلته في الطاعة نعل دلانية ونتنفكتوار لني الله ونهاره في سعي كريم أم يتوجن دلانين أم فكتوار نسي في ترديافنا في فيلومنا منش كتاتيرك يبينون آباءهم maka tutatirakan rayaman jeans mamme valbabena zan rayaman jeans zan yahtarimuna jiranahum tanur manazan private range nam zan tanura tadiaftik yauduna almardah ma fata tafa narar ni wala rafunamka andia majazia yakununa fi hajati alfaqir walmuhtaj walmiskin tanur manampi irão maat irão tadfanapina irão fadiranuvan يسارعون إلى كل مشاريع فيه خير للناس يزن تبنا جكت سمتها جكت فولون رفماين فمس بروجيمون في الإسلام وتنزوا يزنوا لفولون حتى ينزارن زان يتعاونون على البر والتقوى مفنامب أم زبطتار سيام فتنجيمن اللذان يا الله يجمعون ولا يفرقون ميزكا منابتن يول بحالالا زان سيافان زان فتيول بابسراتار كسباتيات أو ناتم زان فريسامبيا بيم سلام زان
shababun yuqarribuna wala yub'idun, tanora mitady ny fomba ampifanakaiky kokoa fa tsy mitiariko an'izao fomba rehetra hampifanalavitra ny vahoaka islamo zao. Tanora yuslihun wala yufsidun, tanora mpanamboatra sy mpanangana fa tsy tanora mpanimba sy mpamotitra. Zany ny tanora tadiavintsika mpimosilamo, zany no tanora ny matimateza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Mpaminany dia nanomboka tamin'ny tena Israely, rehefa avy eo dia nitaona ny vadiny, rehefa voataona ny vadiny dia nitaony ireo olona akaiky azy, rehefa voataona ireo olona akaiky azy dia nitaony ny teo maka ray manontolo. Rehefa zany dia nanomboka nifindra tany madiny izy, nanangana firenena silamo, ezaka zany ambara tonga nezaka zay tokony tanterahanao. Ka nahatonga ny Allah ny teny sy ny dera azy nanao hoe kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ianareo nilay vahoaka mendrika indrindra nalefa mba ho modely amin'ny zanak'olombelona. Satria nahoany? Satria Israely nanomboka dia avy eo vitany nanangana firenena, ary anao après anampy mosilamo anao mba iza sy izavo ny olona efa natsanganao amin'ny fitondran-tenany mpimosilamo, natsanganao tamin'ny biriky ny fahendrena amin'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, natsanganao tamin'ny rindrim-behan'ireo sahaba izay nanangana olombelona mendrika teto amin'ity zao tontolo zao ty. Firy no efa mba natsanganao. Rehefa vitanao zany dia tafiditra ao anatin'ilay verset na hoe kuntum khayra umma, ianareo nilay vahoaka mendrika indrindra, satria vahoaka mahavita azy. Fa raha tsy zany, tsy tafiditra ao anatin'ny voaboky ianao fa tafiditra ao anatin'ny voaopo. Ripino Islam fahendrena avy amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy Allah subhanahu wa ta'ala izany torina amintsika izany. Ka ny fiangaviana dia ny hoe miverena amin'ilay fonina islamonao, mirehareha mahampino islamonao, aza manaiky ahozokoson'ny olona amin'ny foto-kevitra mitsoka rehetrarehetra fa efa eo aminao ny foto-kevitra farany tsara indrindra. Vakeo ny Qur'an dia ianaro, vakeo ny fomba manao mpaminany dia ianaro, fa aza sahirana ipitsipitsehan'ny olona hoe ariny mety, ariny tsy mety, ariny ohatran'izao, mandehana ary dia lasa tokony. Efa eo akaikinao ny fahamendrehany. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا ومؤنسنا في قبورنا. اللهم حبب إلينا الإسلام، اللهم حبب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من شهداء دينك يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اغفر لنا ما مضى. اللهم ارحم المسلمين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا عزيز يا منان. اللهم نسألك كل خير سألك منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. اللهم إنا نسألك الجنة وفردوسها. اللهم إنا نسألك الجنة والخلود فيها. اللهم إنا نسألك الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع الصالحين في الجنة ومع الشهداء في الجنة. اللهم استعملنا لرفع راية الإسلام. اللهم لا تستبدلنا. اللهم لا تستبدلنا. اللهم لا تستبدلنا.
اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يخافونك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، ما أريد أن أخالفكم فيما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.